ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry avako malalatra ty talata faraky amroapolo ny volana jolay ity ary dia manona fiadanana tompo amintsika ny asan'ny apôstôly toko 17 asan'ny apôstôly toko 17 ny andiny 420 ka hatramin'ny andiny 110 no mofinainantsika an'io. Asa toko 17 ny andiny 420 ka hatramin'ny 110. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feny fialonana ka nanohitra ny teny lazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Fa raha mandaha zany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika ahazo ny fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nandidin'ny tompo anay, efa nanendry anao fahazavan'ny jentilisa mba ho famonjenatra ny amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandray zany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia naely eran'izany tany rehetra zany fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny 720 ry avako malala tapany faharoa. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia tsika no miteny azy io asan'ny apôstôly filaza azy marina loatra satria hoe mitantara ny asan'ny Petera, mitantara ny asan'ny Paoly, mitantara ny asan'ny ireo mpiara-miasa tamin'ny apôstôly rehetra. Fa tsy ny apôstôly rehetra koa no tantarana asan'ny apôstôly ny tantarany. Fa raha tena jerena dia asan'ny fanamasina no marina fa nisoratra masina manontolo asan'ny fanamasina. Fa ny bokin'ny asa apôstôly dia mitantara ny asan'ny fanamasina taorian'ny Pentekosta, taorian'ny latsahan'ny fanamasina. Ary dia izay indrindra no resahana amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 ty ny nanirahana ny mpitory ny filazantsara avy ao Antiokia zany ka niparitaka nanerana ny Azia Minora manontolo. Fa izay mitsongaitsika amin'izany andininy maromaro amin'ity toko 17 ty zany nofinenan'io moa dia ilay hoe ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Andiny 720. Eto rehefa malala dia isan'ny miresaka zavatra tena sarotra amin'ny fotompinoana izy ity. Tena sarotra amin'ny fotompinoana ary na dia atsika mbola miresaka izao ara dia mbola miteraka adevitra mandrakariva amin'ny fotoana sasany. Ny antsoina hoe fanendrena mialoha. Ny fanendrena mialoha na ny prédestination. Etsinina dia miteny ny asan'ny apôstôly miteny zany Luka monondra ny asan'ny apôstôly hoe ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Zany hoe izay efa voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay no nino. Avy aiza zany ny finoana. Dia eo zany dia manao hoe efa nisy fandarana mialoha zany ho amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'izay fotoan'izay efa nisy fanendrena mialoha. Dia io fanendrena mialoha no ndeha ho vitinina ry havako amin'ity mofinaina ity. Tsika manao hoe isan'ny sarotra izy io, isan'ny sarotra satria tena maha-protestanta ny protestanta ny fampianarana momba ny fanendrena mialoha. Zany antsoina hoe prédestination. Ny mpanorona ny protestanta réformé antsoina hoe Jean Calvin dia nanazava mihitsy fa misy ny antsoina hoe double prédestination. Raha tsiny amin'ny teny frantsay
nany hoe fanendrena meloa rososona zay nazantsika anazy fanendrena mialoha rososona tsy hoe misy fanendrena meloa ihany ity Calvin zany fa tena misy mihitsy fanendrena meloa rososona. Inona ny hoe fanendrena meloa rososona zay nampianarin'ny Calvin ao anatin'ilay boky anankiray malaza antsoina hoe institution de la religion chrétienne ny boky fahatelo amin'ny boky io ny tena nazavany ny momba n'io antontsika hoe fanendrena rososona io any amin'ny toko faraky amby roapolo ano any amin'ity boky lehibe fahatelo ity dia eo no anazavany hoe maharososona azy de zao misy fanendrena meloa zay voatendry meloa io Calvin, misy efa nitendrena meloa ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary misy kosa nitendrena meloa ho any amin'ny fahaverezana. Fampianarany Calvin rehefa malala ao anatin'ilay volaza teo boky potoponona protestante réformée. Fa ny teolojiana rehetra ny akabeaza ny teolojiana protestante mpandinika ny antosika hoe fotomponona ny systématika dia amintsika miresaka zao na ny teo alomo zany de miara-miaiky fa fampianarana ihany ny Calvin fa tsy baiboly akory ny institution de la religion chrétienne ny boky io zany fa boky mpianarana ihany tahaka ny boky nofokahan'ny saina rehetra ihany de miara-miaiky ny akabeazan'ireo mpampianatra ny fotomponona protestanta fa tsy azo raisina loatra ary mifanohitra amin'ny ataontsika hoe fiasan'ny fahasoavana mihitsy ny famonjena rososona mialoha zany hoe raha jerena misoratra masina manontolo tamina harina Andriamanitra ny olombelona dia mahizy azy an'Andriamanitra mihitsy amin'ny mafitiavana an'Andriamanitra de tsy misy olona no manin'Andriamanitra na nitendren'Andriamanitra meloa ho any amin'ny fahaverezana. Misy ny eken'ireo teolojiana protestanta maro ao anatin'izany tsika ny firesahana nantsony hoe fanendrena meloa fa ny fanendrena meloa rososona kosa dia tsy mitombona zany hoe tsy toetra n'Andriamanitra mihitsy ny avy hatrany dia nanendry hoe raha anina na rery olona rery de ho very any amin'ny fahaverezana ary reto kosa dia natao voavonjy marina loatra fa na izany na tsy zany raha marina loatra fa manana ny fahefana feno Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra manana ny fahefana feno amin'ny asan'ny tanana izy fa manana fahefana amin'ny asan'ny tanana izy amin'izay rehetra amin'izay ataon'Andriamanitra. Paoly apôstôly dia nandray ohatra an'izy io hoe tahaka ny vongana tanimanga ny fanoharan'ny olona ka misy ataony tavim-boninkazo, misy ataony vilia, misy ataony vilany fa tsy voalaza kosa ny hoe misy narina fa nampiasainy zany hoe manana fahefana feno Andriamanitra amin'izay mety hanaovany antsika fa tsy programa an'Andriamanitra mihitsy ny hoe misy olona ho ariana any amin'ny elo. Profony zany dia tsy voalaza ao anatin'ny baiboly mihitsy, tsy voalaza ao anatin'ny baiboly mihitsy na ny fotoana nanaovan'Andriamanitra ny elo. Fantatsika fa misy ny elo fa tsy niresahan'ny baiboly sanatriny hoe tamin'ny andro voalohany de Andriamanitra nanao an'izao, tamin'ny andro faharoa de Andriamanitra nanao an'izao, ary tamin'ny andro fahavalo dia nanao indray Andriamanitra ny elo. De hita fa tsara ny sanatritisy an'izany ao am-baiboly satria raha ohatra ka nataon'Andriamanitra ny elo ao anatin'ny baiboly ny fanofitantarana azy raha nanao zany izy de toy ny milaza fa nisy fanendrena meloa zany ho very. Raha ohatra ka ny tansain'ny baiboly hoe ny elo de nataon'Andriamanitra tao anatin'ny fahariana de amin'izay fotoana izay mitombona ny hoe de nasian'Andriamanitra mihitsy zany efa nomanin'Andriamanitra hoe hisy olona ho very fa tsy nataon'Andriamanitra ny elo tao anatin'ny fahariana voalaza eken'ny soratra masina ambana soratra masina fa misy ny elo fa ny fotoana nanaovan'Andriamanitra ny elo de tsy tamin'ny fotoana nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao tsy akory fa ny elo de nataon'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny miaramilany. Dikan'izany ny elo tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olona fa ny elo nataon'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny miaramilany fa izao tontolo izao nataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Fa raha ohatra ka makany amin'ny elo ny olona lasa any amin'ny elo ny olona de tsy programa n'Andriamanitra fa noho ny fanekeny ny fitarian'ny Satana na noho ny fitaoman'ny Satana azy andeha ho an'ny tsotra fotsiny izao.
de izay no mahatonga ny hoe ny théologiana ankehitriny ireo ataontsika hoe systématicien zany ireo mpamakafaka ny fotom-pinoana dia manaiky fa ny fanendrena de misy fa ny fanendrena melo kosa dia tsy marina ao anatin'ny soratra masina manontolotra akory no zany de resaka tsika tsy hoe fanendrena melo araky ity bokin'ny asan'ny apôstôly ty satria zay ny resahantsika eto hoe ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino de na eo amin'ny lafy ny fanendrena indray aza de ny fanendrena melo zany raha ohatra ka tsy ratsy ohatra masina zany ny fanendrena ataontsika hoe rososina melo ny double prédestination raha ohatra ka tsy ataontsika hoe andraka sotra masina manontolo amintsika protestanta réformé ankehitriny dia ekentsika kosa amin'ny lafiny ilany ny fisiny ntsina hoe prédestination ntsiny hoe prédestination zany ny fotoana na ny fanendrena melo de ny hoe misy ilay fanendrena melo eo no io de efa nampisaraka indray fiangonana maro to anatin'ny tokotanin'ny protestante ny fahamalina zany fanontaniana zany io fanontaniana tsy avako malala mety eritretraka amintsika hoe tsotra kely fa eo amin'ny lafiny théologia eo amin'ny lafiny fiainana kristianina de tena misy dikany lehibe mihitsy satria izy io no mamaly ny fanontaniana hoe avy aiza ary ny finoana ve asan'olombelona fanapahan-kevitr'olombelona sa ny finoana avy amin'Andriamanitra de mety eritreritra isika zany fantay izany sa mety ho marina daholo fa mety avy amin'Andriamanitra izy nefa koa fanapahan-kevitra avy amin'olombelona izy dia zany fantany izany de tsy mora akory ny mamaly azy rehefa tena fakafakaina lalina ao anatin'ny finoana le afaka malala ary tsy tokony adonotsika fa tany amin'ny taonjato fa 7 tany de nisy adihevitra be mihitsy tao anatin'ny fiangonana tao anatin'ny fifoazam-panahy marimarina kokoa protestante hany amin'ny taona 7 marimarina kokoa 7 sy 700 sy arivo ano any de nisy mpitory filazantsara anankiroa zay nampisy fifoazam-panahy nanelana ny Grande-Bretagne manontolo dia ny anankiray izy milalaza any antsena hoe Whitefield sy Wesley ho an'ny mpampianatra théologie moa mety tsy de zava-dehibe aminao le anarana fa tsara fotsiny ny afantarana azy nisy mpitory ny filazantsara anankiroa tany amin'ny tonjato 20 tany zany zay nampifo mihitsy ny Grande-Bretagne manontolo teo amin'ny lafiny protestante zany io ka nahatonga ny fifoazam-panahy nahatonga ny fahaterahan'ny fikabahana mpandefa missionnaire isan-karazany teto ambonin'ny tany ny teny anglisy ny LMS tao anatin'izany ny French tao anatin'izany ny fota amin'izany fitoana filazantsara raha avokoa be dia be ireo vokatry asany reto mpanompon'Andriamanitra reto Whitefield sy Wesley fa izao rehefa koa malala ny tsara marina tsy nitovy hevitra izy roa lahy reo i Whitefield de nanao hoe ny fitoriana ny filazantsara asaina mitory ny filazantsara tsika satria didin'Andriamanitra zany fa i Wesley kosa manao hoe midesaka ny fanendrena meloa izy zany hoe nampifamatotra ny fitoriana filazantsara sy ny fanendrena meloa dia Wesley de manao hoe tsika mila mitory ny filazantsara tsika mba ho voavonjo ny olona torintsika ny filazantsara mba ho voavonjo ny olona izay andray an'io filazantsara io dia eo zany no mahasamihafa azy itsika zany na itsika fiangonana ankehitriny ary raha vao mieritreritra tsika amin'ny fitoriana filazantsara ataotsika hoe hitory ny filazantsara tsika mba ahavoavonjo ny olona de amin'izay fotoan'izay ao anatin'ilay zoikevitry John Wesley moa le izy ary izy io de efa niteraka fahasairana niteraka fivakisana mihitsy io adihevitra io zany efa ny amin'ny taonjato talokelin'izy roa lahy reo no efa nanomboka ilay adihevitra tamin'ny fampianarana ilay rangahy anankiray ntsona hoe Jacob Arminius tsy maninona fa na de naton'ny mofinaina ary tsika lasa mianatra fotom-pinoana koa indraindray fa tsy voatery hoe de ny fanazavana ny soratra masina ihany satria ny soratra masina koa ihany koa le afaka de vakina amin'ny alalan'ny fotom-pinoana fa tsy hoe vakina amin'ny mahasoratra fotsiny azy ilaina koa ny anarana ny mahasika atsika dia nisy rangahy tsika teo ntsona hoe Jacob Arminius zay nampianatra momba ny hoe momba nanazava zany izy
ny hoe ny finoana ho izy a na ny olona voavonjy a de izao ny olona voavonjy a de efa fantatra meloa hoe ireto ny mino zany hoe raha iza zany zao mpitandrina raha jerena amin'ny fampianarany tirangamitra ny hoe Jacob Arminius ty zay isan'ny teolojiana lehibe mihitsy Arminius a mpampianatra isan'ny olona inona mpianatra tamin'ny fotoana androny tany amin'ny université faculté théologie any Pays-Bas zay mbola malaza ankehitriny dia io zany nazava anao hoe za zany zao mpitandrina dia efa fantatra meloa fa omino aho efa fantatra meloa fa omino aho de amin'izay fotoan'izay ny fahafantaran'Andriamanitra ahy fa ino fahafantaran'Andriamanitra ahy fa mino no miteraka ny fiantsoana ho mpitandrina sy miteraka ny miteraka ny fiantsoana ho mpitandrina ary miteraka lay ataontsika hoe fa lay fiainana mandrakizay zay olo fako zany hoe za zany efa fantatra be ny melo fa ino ary dia aterak'izay fotsiny lay antso izay tonga ato amiko midika ny fantatra melo fa mino zany de efa fantatra fa mandova ny fiainana mandrakizay zay le fanendrena melo dia izay toejavatra zay no efa nolavin'ny protestanta riavako nivory tany Pays-Bas ny protestanta rehetra tamin'ny taona 870 sy 970 atao ohatrany hoe concile amin'ny katolika fa fivoriana synode lehibe ny virian'ny protestanta rehetra io akoatran'ny frantsay ihany sao satria tamin'izany fotoan'izany mbola tao anatin'ny fanenjehana mafy ny protestanta frantsay de tsy nanatrika an'io fa saika ny vorotany daholo ny protestanta rehetra ary nanameloka ny fampianarana io nanameloka ny fampianarana hoe tsia ninona ny tsy ny hoe tsy ny finoana akory no miteraka ny fifidianana zany hoe tsy hoe ny finoana lasa aloha no miteraka ny fifidianan'Andriamanitra fa izao ny fifidianan'Andriamanitra no miteraka ny finoko inona dika zany afaka malaza zany hoe ny antson'Andriamanitra ka ny ekeko no miteraka ny finoko amin'izay fotoan'izay dia misy andraikitry ny olona amin'ilay hoe amin'ilay mahapino azy ary de verenako lay ohatra teo ry avako mba mpazava azy io koa le hoe ohatra tamin'ny Wesley sy Whitefield raha ohatra ka tazonitsika ny fampianarana raha ohatra ka manao tsika zany ka manao hoe ndeha hitoro ny filazantsara tsika mba hitomba ho voavonjo ny olona de amin'izay fotoan'izay raha vao mieritreritra fa ny famonjena ataotsika ny fitoriana ny filazantsara ataotsika ny mahavoavonjo ny olona de latsaka ao anatin'ny fampianarana diso ny Arminius itsika satria amin'izay fotoan'izay lasa ny fiezahana ataotsika zany ny ezaka ataotsika ny mahavoavonjo ny olona ary tsy mitoro ny filazantsara zany tsika de tsy voavonjo ny olona fa tena ny mahaprotestanta atsika ry havako dia lay fampianarany Whitefield marina fa tsy miandany amin'ny Wesley tsika amin'ny lafiny zavatra maro fa eo amin'ny tebo koa de misy tsy hitifinizy raha la dia amintsika protestanta de izao mitoro ny filazantsara isika satria sain'Andriamanitra ataotsika zany mitoro ny filazantsara sika satria didin'i Jesosy zany mitoro ny filazantsara tsika satria asain'Andriamanitra ataotsika zany fa tsy isika fa tsy miankina amin'ny fiezahantsika mihitsy ny mahavoavonjo ny olona zay ny ataotsika hoe mahaprotestanta amin'ny protestanta sy andefatsika hoe nany katolika romanina koa arakehitriny de fa zany any mahakristianina kristianina de ny ataotsika hoe ny fahasoavan'Andriamanitra tsy afa-misaraka amin'ny ataotsika hoe ery ny fahasoavan'Andriamanitra io mihitsy isika iny de tena mahaprotestanta mahakristianina tsika mihitsy zany hoe ny mahavoavonjo ny olona de tsy noho ny fiezahany akory zany hoe voavonjy na mino tsy noho ny fiezahako tsy noho ny fiezahan'ny hafa koa atao amin'ny fiainako fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra afa mandeha mitoro ny filazantsara noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay iza mitoro ny filazantsara de tsy tanjona fa vokatry ny fandraisako any Kristy dia mandeha mitoro ny filazantsara
de eo rehefa koa malala ivereny atsika tsara zany lay teny lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly io hoe ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino aza donona fa fanendrena melony le sahantsika eto fa tsy lahatra akory tsy hoe fandaharana akory tsika tsy mino a itsika zany tsy tahaka ny koranina ohatra zay manao hoe fiainan'ny olona de efa voalahatra tsy priany mihitsy hoe raha pitso de akanjo mangamanga nanaovako a de ifanena amin'ny olona anankiray tsy ampanetsy a de sanatria vodona amin'ny moto izy any de hitako a de babeko de tsy ohatry zany ny protestante le avako malala tsy zany mihitsy ny protestante itsika tsy hoe ny fiainantsika de efa voalahatra tsy priany ny zavatra rehetra tsy zay ny dikany hoe prédestination na fanendrena melo zay teneneto manao hoe ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay fa ny tia ny asan'ny apôstôly resahana eto rehefa koa malala de ny fiasan'ny fahasoavana zao ny zavatra nitranga nisy tamin'ireo olona zay niaino ny fampianaran'ny apôstôly tsy nandray an'izany vao mainka nanaratsy ny teny ratsy ary ny filazan'ny Lukasy dia nisy nanentsika nisy tsy nandray fa nisy kosa ny nandray ary faly de hoe Luka manao hoe ireo nandray ka faly reo a dia ireo lay voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay ina ny dikany hoe voalahatra ireo le nahandre lay antson'Andriamanitra ireo le nanapa-kevitra andray lay antson'Andriamanitra ireo le olona zay nandray ny antson'Andriamanitra ary dia rehefa nandray ny antson'Andriamanitra izy dia ny am'izay fotoan'izay le finoana de tsy lasa lohan'lay zay mandiso ny fampianarana teo aloha resahantsika hoe fampianarany Arminius zay manao hoe any finoana ny lasa aloha lasa meloa efa voalahatra meloa tsy zay de zany rehefa koa malala raha ohatra ka ampidinitra amin'ny fomba azahoana ho azy kokoa de izao ny antson'Andriamanitra na ny bitsik'Andriamanitra eketsika no miteraka ny finoana na mahatonga ny finoana ato anatintsika amin'izay fotoan'izay ny finoana de tsy asan'olombelona akory ny finoana de tsy asan'olombelona akory fa ny asan'olombelona de ny fanekena an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy izay lay voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay dikan'izany ny olona rehetra le afaka malala zany izay nandre ny antson'Andriamanitra filazantsara zany eto de tsy manivana hoe iza ny tokony andre iza ny tsy tokony andre fa ny filazantsara de miantefa amin'ny olona rehetra io fa manoloana ny feon'ny filazantsara io zay mahafasoavana an'Andriamanitra ny olona rehetra de andre ny filazantsara azay tenin'ny Jesosy tsy tonga ny farany ratsy andre ny filazantsara ny olona rehetra dia andre ny filazantsara hitotoriana ny fitiavan'ny Kristy fa zao rehefa koa malala izy kosa ny andre zay antso zay hanoina zay antso zay de hoy ny Luka manao hoe ireo nanoiny reo fotsiny ireo ny voalahatra ny dikan'ilay voalahatra amin'izay fotoan'izay tsy fanivahana ireri hoe tsy nino ka ny teny ratsy ny mpitony filazantsara tsy nisy mihitsy Andriamanitra natonga an'ireo olona reo tsy nino tsy nisy mihitsy ireo olona reo ny fanamasina sanatria natonga azy tsy nino tsia fa tena fanapa-keviny mihitsy no tsy nino lay filazantsara de hoy fotsiny Luka manazava manao hoe iretsy tsy nino reto zany de zao ireo de efa voalahatra dikan'izany tsy any amin'ilay hoe voalahatra ny tokony ho tsindrina rehefa koa malala tsy any dikan'izany vavahana kristiana zany de tsy any amin'ilay prédestination akory no ivo vavahana kristiana tsy any amin'ilay fanendrena melo tsy zay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe teo zao rehefa koa malala nitoriana ho an'ny olona rehetra ny filazantsara nambara tamin'ny olona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra ary ny olona rehetra ny manapa-kevitra hoe andraisatsy andray hoy ny tompo amin'ny apokalipsy 3 indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy miainy ny feko ka mamono varavarana zay le resahantsika manao hoe tena nitoriana ho an'ny rehetra mitsangana eo ambaravarana ny tompo tsy manerina iza na izy fa izao raha misy mamono varavarana de miara-misakafo aminy
zay lay mino. Ito mpamarana avako malala de mampahiry atsika zany ny itsika zany a de manao zava-dehibe na ntsika fiasan'ny fahasoavana. Fiasan'ny fahasoavana. Dikany hoe fiasan'ny fahasoavana de zao tsy miankina amintsika mihitsy, tsy hoe vovonjytsika, tsy hoe ninitsika de noho ny fiezahantsika. Remaka efa ho faty efa eo marary mafy Calvin de nandrea ny fahafatesany duc de Guise de totsika hoe raha maha-olombelona de olona ratsy fanahy, namono ireo ataotsika hoe Guenot na ireo protestanta tamin'ny fotoanandro dia ity duc de Guise zany raha tsorona de zao nanintsika mafy ny protestante izy ka namono ny protestante. Nisy namono anefa izy, nisy namono ary tamin'ny fomba mahatsiravina dia ny fahafatesana. Dia eo amin'ny farafaran'ny ataotsika hoe efa ho faty Calvin no manoratra ho an'ilay vehivavy duchesse anankiray adiniko ny anarany, dia eo am-panoratana disa duchesse de Ferrari zay de nanoratra izy nanao hoe itsika tsy manana fahafahana hitsara mihitsy hoe iza vovonjy iza ny tsy vovonjy. Tsy manana fahafahana mihitsy tsika hitsara manao hoe satria maty novonon'olona maty ao anatin'izany fomba mahatsiravina zany izy di ny duc de Guise dia any amin'ny elo izy sanatria. Na tokony hifaly amin'izany tsika sanatria ny fitsarana dia an'Andriamanitra irery any. Na de zay olona iverintsika ho ratsy fanandrindra azy de zao tsy fantatsika hoe aiza izy amin'ny farany fa an'Andriamanitra irery any zany. Noho zany tsy tsika olombelona mihitsy no afaka hamaly mifanontaniana manao hoe aiza raha anina amin'izao oro zao any amin'ny elo isany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy anjaratsika zany ary tsy tokony metraka izany fanontaniana zany akory azy isika. Zay ny mamarina lay fanoarana nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tompoka raha maty tao amin'ny hazo fijaliana de zao teo ampovoan'ny olombelona rehetra izy, teo ampovoan'ny humanité, teo ampovoan'ny olona izy, teo amin'ny ilany lay jiolahy anankiray, teo amin'ny ilany lay jiolahy anankiray. Lay jiolahy anankiray ny teny manao hoe tsarovy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao dia niaraka tamin'i Jesosy tany an-danitra io zany. Lay jiolahy anankiray tsy nino an' Jesosy dia ataovy hoe lasany amin'ny elo izy, fa izao na dia lasany amin'ny elo ary izy hoy ny filazan'ny teolojiana anankiray Jesosy koa nidina tany amin'ny fiainantsika. Zany hoe ny tiany tenenina dia ity Jesosy tamin'ny fotoana rehetra Andriamanitra fitiavana azy dia nikaroka antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy tiany Jesosy very na iray aza. Zay no antony hafatesany tao amin'ny hazo fijaliana ho anao ho aho na dia ho an'izay heverinao olona tsy mendrika indrindra ho an'indrindra io Jesosy. Ary tsy afaka mitsara na iza na iza isika, tsy mahafantatra na iza na iza hoe iza moa no ariarizanao aty, mbola samy eto tany fedina. Tao mpamanano tsika teo dia mampahery anao ary fa zava-dehibe ny maha-kristianina anao. Ary ny olona izay ataontsika hoe ny kristianina zany de mino ny fanendrena hoe itsika dia mino ny fanendrena meloa amin'ny lafiny hoe tsy fanendrena meloa hoe ianina de voatery efa tsy maintsy ho ary anina de voatery ho ary. Tsy zay ny dikany hoe fanendrena meloa, fa ny dikany hoe fanendrena meloa de zao ny kristianina efa tonga ny antson'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao, ary zao tontolo zao nefa nantsoin'Andriamanitra ho voavonjy dia ny valitena lasana amin'izao tontolo zao de ny finoana. Afaka malala zay ny mahatonga an'ilay hoe fanoloran-tena, antso sy fanoloran-tena, antso sy fanoloran-tena. Ny antso ny lasa aloha de tonga ny fanoloran-tena. Ny finoana zany de tsy afa-tsy akory fa fanomezan'Andriamanitra aty anatintsika ka mahatonga atsika manolo-tena ho an'Andriamanitra. De mahareta ary amin'ny fona le afaka malala ny protestanta hitatsika ao anatin'ny boky maro nosoratan'ireo avatsika reo mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany izay nivoiny ataontsika protestantisme de tena nanazava mihitsy
fa ny mpanompon'Andriamanitra ny mahampanompon'Andriamanitra dia itsika manoina ny anson'Andriamanitra ary rehefa manoina ny anson'Andriamanitra ke tompo itya manokatra ny varavaran'ny foko dia amin'izay fotoan'izay tonga atao anatintsika ny fanamasina izay mitondra ny fahasoavana izay miasa amin'ny fahasoavana ka miorona amin'ny finoana isika. Misy tantara kely ty afaka malaza eto mpamaranana tiako tantaraina aminareo hanazavana ny fahasamihafan'ny ataontsika hoe ny lahatra na ny anjara sy ny fanendrena milo. Ndray maka nisy tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy mpivarotra tao amin'ny tanàna anankiray dia tao Bagdad moa ilay mpivarotra zay ny fanazavaan'ilay missionnaire amin'ny tantara azy dia rehefa mivarotra ty mpivarotra tao Bagdad ty zany dia tonga vany nanana mpanompo izy dia rezakasaka vany ilay mpanompony tonga teo aminy zany dia favaizanao zany manina anao no mivaloarika ohatran'io dia ozy ilay mpanompony hoe tena matahotra be mihitsy aho fa nifanena tany an-tsena dia mifanena tamin'ny vehivavy anankiray mitafy lamba fotsy be mihitsy dia hitako izy dia taitra be hoe inona ary ty dina mivangasa dia ilay mpivarotra mpampiasa azy zany dina mampatahotra anao amin'izany mivarotra anao aka izy tsy inona fa ny fahafatesana dia fanena tamin'ny fahafatesana ve zany anao mifanena tamin'ny fahafatesana dia tena zay mampivaloarika be io ka aleo andositra fa tsy vitako ny matahotra an'ilay fahafatesana fa aleo andositra dia andositra azy ianao ozy izy dia tompony zany andeha andositra ny Samarkanda ho ilay tovolaza dia niara ity ny soavaly tsara tary ity ny soavaly matanjaka indrindra dia mandany ianao raha andeha ho ilay anao raha andositra ho an'ny Samarkanda zany andositra ity fahafatesana dia lasa ilay tovolahy dia kelikely teo dia lasa kosa ary ilay mpivarotra zany ilay tompony zany andeha teny an-tsena taitra be izy fa nahita ilay fahafatesana dia hoy izy mantsy an'ilay fahafatesana ary nahoana kosa ny nampitahorinao ny mpanompoka izay mbola tanora mbola salama mbola mavitrika tsara nahoana izy ny nampitahorinao dia hoy ilay fahafatesana taminy manao hoe za nge tsy nampitahotra azy fa za aza nahita azy teto Bagdad gaga fa tsy eto Bagdad mihitsy ke ny fotoanako aminy fa ny Samarkanda zany hoe ilay fahafatesana za manao hoe za raha gaga eto fa ny fotoana hafatesana nge tsy eto fa any Samarkanda zany any amin'ilay toerana andosiran'ilay tovolahy io no heveriny antsirina ny fahafatesana no ahitany ny fahafatesana zay no nazavana ataontsika hoe raha ohatra ka maha olombelona amin'ny fijentsika olombelona ataontsika hoe anjara zany hoe io zany ny fahafatesana tsy misy olona afaka mandositra ny fahafatesana fa ny fahafatesana dia anjara ny fahafatesana dia tonga amin'ny fotoana izay fantatra fa tokony atongavany fotsiny tsy misy olona zany na iray ary afaka mihery ny fahafatesana ny ty tantara ny missionnaire ty ary ny fahafatesana tsy ianao no mandositra na manatona azy fa izy ny tonga amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa fahatongavany tsy tokony ny fahafatesana tsy tokony hoe mampatahotra fa ny fahafatesana dia tonga amin'ny fotoana izay fantatr'Andriamanitra fa tokony hatongavany amin'ny olona rehetra fa izao rehefa nanazavana fanendrena mialohantsika dia ty tantara ty indray no hoentiko manazava azy mba hatakaranareo azy nisy rangahy anankiray ataontsika hoe mpivahiny anankiray mpandeha mpivezivezy mpanao mpivezivezy zany dia nandeha izy tao amina karazana monastera anankiray dia niona tamin'ity ermite izy olona le mpihiboka reny zany dia ozy mantsy an'ilay ermita lay olona ray mandrimy be ermita miaina zany olona mihiboka miaina amin'ny fahamasinana hono aho izy
raha ohatra ka ndray andro sisa ny fotoana iainanao dia inona ny zavatra ataonao tena maro le ermita inona moa zany ko raha ndray andro fa sisa ny ainako ataovy hoe maty ray andro zany dia maty ianao dia inona kay mba zavatra ataonao atao hoe ndray andro sisa ataovy hoe ho faty rapitso ianao zany dia inona no ataonao zany zao androany dia le ermita hoe antso inona moa no ataoko fa tsy zao dia mifoa amin'ny maraina dia mivavaka dia mikarakara ny sakafo maraina koa dia lasa mijerijery reto voninkaazoko reto dia raha misy olona tonga mamangy ahy dia raisiko raha misy fanontahina petrany amiko dia valiko dia avy eo amin'ny sakafo atao na dia avy eo miala sasatra dia taitra ilay mpivahiny ohatry ngangabo tsy zany ihany ny fanaonao isan'andro dia hoy ilay ermita mazava ho azy fa inona ny eritreretinao ataoko fangahy ianao mieritreritra manao hoe amin'ilay andro ray iainako farany iny dia eritreritra anao ianao zavatra fa iaho ny fiainako ihany ny fiainako eo ampiandrasana ny fahafatesana zany hoe liavako malala ny tiana tenena amin'izany ohatra zany dia izao ny olona izay ny kristianina izay efa voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay satria mpino izy satria tsika izy ohatra tsika izany dia izao tsy manelingelina antsika mihitsy ny fiandrasana ny fahafatesana tonga izy zanatria te tonga tsy mbola tonga izy dia ny fiainantsika isan'andro ihany no ataontsika ary amin'izay fotoan'izay rehefa malala ny olona izay ataontsika hoe ninno izany fanendrena melo zany dia tsy olona kamo akory fa zany nanova ny tantaram-piainany zao tontolo zao ary salamandro Max Weber be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra izay ataontsika hoe olona miasa mafy tahaka ity ermita ity tsy hoe satria miandry ny fahafatesana hoe tsy maintsy ho faty tsy hanao ninninona fa ny fanohitra amin'izany ny olona miasa olona mitoetra amin'ny finoana ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino izy zany enao zany enao dia efa voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay aza misalasala ary enao efa mino dia sambatra enao fa mino aza donoina sambatra enao fa mino vavaka sika tompo misaotra aminao zahay fa lalina dia lalina ny teninao mampianatra anay fa izay voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay dia mino tsy asanay ny finoana fa fahasoavanao tsy asanay ny mahavovonjy ny tenanay fa asanao tsy asanay ny mandrakizay olovanay fa asanao ny asanay niataka taminao ny asanay nanota kanefa dia novonjenao zahay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia ampaherezo izay tompo ho faly amin'ny fanarahana anao ampaherezo ahatsiary fa ny fiainanay dia nizotra maka amin'ny fiainana mandrakizay ary ny fiainanay dia eo ampelantananao dia ataovy maharitra amin'ny finoana izay ataovy miasa amin'ny finoana izay ary ataovy mahery amin'ny fiainana isan'andro misaotra Jesosy amen